Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mahatsiaro hoe maina ra-panahy aho. Izy indray ravana lohatenin'ity video manaraka ity. Tamin'ity anio ity dia nisy tovolahy avy any Tuléar nandefa afatra tato amin'ity pejy ity dia tahaka an'izao ny fivakan'izany afatra izany. Salama pastera, mba ampahirezo pastera fa tena efa ketraka tanteraka fa mahatsiaro lavitra n'Andriamanitra mihitsy nefa te hiverina mafy fa tena maina. Tsy mety tafaverina izany na dia mandeha mivavaka dia maina tsy mba mahatsapa im-panahy mihitsy. Te hiverina amin'ilay fitiavana voalohany tamina tsapa famonjena pastera fa mba ampahirezo misaotra meloa tompoko. Tena nandona ny foko io afatra io ary tsy voa izy ihany akory nandefa an'io fa efa maro nareo no nandefa afatra mitovy amin'izy io amin'ny hoe te hiverina amin'ilay fitiavana voalohany fa mahatsiaro maina ao anatintsika ao. Zavatra tiako ampahirezana antsika voalohany aloha dia ny hoe tsy ianao rery akory ny mandalo an'izany fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny kristianina rehetra dia mandalo an'io daholo. Na ny tenako izay miresaka amintsika zao ara dia imbetsaka mihitsy no mandalo an'io hoe fahamainana ara-panahy io ary miady amin'io matetika mihitsy. Ny zavatra faharoa dia ny hoe tena sambatra ianao raha mahatsapa an'izany. Misy any olona tena hoe tsy mahatsapa an'izany akory hoe te hiverina amin'Andriamanitra efa tena zava-dehibe izany ravana. Ary io nahatonga an'i tena ny Mateo 5:5 manao hoe sambatra izay noana sy manketaeta ny fahamarinana fa izy no ovokisana. Zava-dehibe izany io etaeta ao anatinao io. Ary ny fahatelo izay tiako ampahirezana anao koa dia ny hoe ny fahanginan'Andriamanitra tsy midika hoe fahalaviran'Andriamanitra. Tsy hoe lavitr'Andriamanitra fa eo izy ary matoa ianao mbola manana an'izany eritreritra izany dia efa asan'ilay fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao no mahatonga an'izany satria ilay fanahin'Andriamanitra ny malahelo. Ilay fiombonam-piainana aminao, ilay fiarahana taminao, ilay fifandraisana taminao iny malahelo an'izay izy dia mikasika ny fanahinao mahatonga anao hatsapany hoe za zany te hiverina amin'Andriamanitra fa mahatsiaro hoe maina. Inona ravana mahatonga an'io mba ahafahantsika mahafantatra comprendre tsara mahakasika an'izy io dia andeha hojerevantsika ny amin'ny hoe déshydratation. Ny atao hoe fahamainana ara-panahy dia azo ambara hoe déshydratation spirituelle. Ny déshydratation dia aretina mihitsy ny amin'ny hoe tsy ampy rano ilay olona. Ka ny zavatra mahatonga an'izy io dia voalohany aloha resaka malnutrition. Izany hoe tsy fahampiana ara-tsakafo izany. Izay zany ny voalohany mahatonga an'ilay izy. Ka ny sakafom-panahintsika dia vavaka sy tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy ampy vavaka ianao, tsy ampy tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy io foana ny hafarana. Indrindray manko negligentsika ren'ilay hoe famakiana baiboly isan'andro, vavaka isa-maraina sy ohatran'izany ireny dia varimbarina antsika dia miditra tsikelikely ao anatin'io déshydratation spirituelle io foana. Ka izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy ataovy ara-dalàna tsara ny sakafonao. Sakafom-panahinao maraina, atoandro, hariva ataovy ara-dalàna tsara hoe ahoana ny sakafoko ara-panahiko fa raha tsy izany dia tafiditra anatin'io foana ianao. Dia mety hitendanao manao hoe kalizana hoe pastera na ilay hivavaka raha tena mahalaina tsy vitako na dia hoe nanonona an'izy raha ohatra ny kama handray baiboly izany tena tsapako hoe mahavesatra amiko mihitsy n'ilay izy. Tsy maintsy manao effort ianao ry havana. Izany olona déshydratation izany hoe mangetaheta tsy afaka hiteny fotsiny izy hoe zany mangetaheta izany tena fa tsy maintsy manao effort izy maka an'ilay rano dia misotro. Raha tsy izany izy tsy afaka hetaheta izany. Tsy maintsy misy effort ataonao io fa tsy hoe eo ianao dia fa mangataka ny herin'ny fanahy masina ianao hoe fanahy masina ampio dia tsy maintsy mitsangana ianao menoa tenin'Andriamanitra. Meteza hivavaka tsy maintsy manery ny vatanao ianao amin'izany fa raha tsy izany tsy tafavoaka ianao. Zavatra faharoa dia izao ny mahatonga an'izy io koa dia ny resaka maladie aretina. Mety hoe misy fièvre ilay olona na misy zavatra ohatran'izany dia izay koa dia anisany mahatonga ilay déshydratation ao amin'ny olona. Ka eo aretina io ravana rehefa jerevana amin'ny lafiny ara-panahy dia tsy inona fa ny fahotana io. Ny fahotana ny tena mahatonga ny olona hanana ny olona hoe fahamainana ara-panahy satria mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny fahotana. Dia tena mila mibebaka dia ialana reny karazam-pahotana izay mamatopatotra fahazaran-dratsy samihafa reny fa reny no mahatonga antsika ho tafiditra anatin'io zavatra io. Dia mila miezaka mihitsy izany eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra foana ilay ezaka rehetra fa tsy mahavita tena antsika fa tsy maintsy ny fanahin'Andriamanitra manampy antsika dia tena mila hoentina ambavaka amintsy fanahy masino tena ampio amin'izao zavatra izao dia mibebady izay
aza zava-dehibe zany mila manasitrana ianao andreny zavatra samihafa reny mety ohatrare mety hoe tsy mahay mamela heloka mety fahatezerana mety zavatra zany dia milevona any dia reny mahatonga le fahamainana ara-pana satria mety miady amin'olona ianao dia reny rehetrarehetra reny mila reglena daholo satria le adinao amin'ny olona adinao amin'ny vadinao ny adinao amin'ny zanakao ny mahatonga anao mahatsiary hoe maina tsy kelikely amin'izay ny fananao mila reglena daholo reny sitrano daholo reny rehetrarehetra reny zay ny zavatra faharoa ny fahatelo dia tsindriko manokana ty aretina manokana ity dia tsy nona fa ny diarrhée importante zany hoe le fivalanana tena hoe goavana be reny mahatonga ny déshydratation eo amin'ny olona ihany koa inona moa mahatonga ny fivalanana ny mahatonga an'izany dia tsy nona fa na hoe tsy ara-pahasalamana ny sakafo no an'le olona na sakafo nisy microbe na nisy bakteria tafiditra tao anatin'ny vatany zany dia lasa tratran'izay le hoe diarrhée zay izy ka inona tiana tenenina amin'izany ianao rehefa hoe mangetaheta dia tsy maintsy rano ny sotroinao fa tsy menaka tsy mahafaka hitahitanao ny menaka tsy mahafaka hitahitanao ny pétrole tsy mahafaka hitahitanao ny zavatra fa tsy maintsy rano no mampakitahitanao dia zay no mahafaka hitahitanao ihany koa dia zay no mahatonga hoe indraindray tsika vokisatsika amin'ny zavatra zay tsy atonina atsika ny vatantsika dia zay no mahatonga atsika ho mavesatra ara-panahy ohatran'io maina ara-panahy ohatran'io vokisana amin'ny resaka zavatra série télévisée resaka facebook resaka zavatra ohatrohatrany lasa tsisy plasy tsono an'le zavatra tena izy zavatra hoe zavatra hafa mihitsy zany no amikisanao amin'ny fiainanao dia zay no mahatonga anao marary-kibo dia tratrany hoe fahamainana ara-panahy io koa mila mboarina ny fiainana mila mboarina ny emploi du temps mila jerevana tsara amin'ny programme inona avy nandaniko ny fotoanako fa mba tsy ho zavatra hafa no hameno ka lasa aparary ihany farany ny fanahiko no mitondra faisana ao anatin'ilay izy ny faefatra dia ny resaka effort physique zay koa mahatonga ny déshydratation eo amin'ny olona zany hoe ezaka ara-batana misy zavatra effort physique zany hoe misy zavatra ataon'ny vatany zany dia asa na miazakazaka be izy na misy zavatra ataony dia lasa manao mitsemboka zany dia mivoaka daholo ny rano dia raha vao tsy misotro rano izy dia tena hoe déshydraté izy zany amin'ny fotoana iny ary tena mila rano be dia be mihitsy zany mahatonga andreny hoe manao basket le tanora dia tonga dia malany rano ray zinga izy rehefa avy eo satria micompenser an'le rano very tamin'le effort zay nataony izy ratsy zany tsy tafavoaka tahaka zany koa tsika kristianina ny amin'ny hoe misy tenin'Andriamanitra zao ny amin'ny apokalypsy toko faharoa ny fiangonana tao Efesosy dia tratran'io maina ara-panahy satria aktivista loatra ozy eo amin'ny andinin'ny faharoa hoe fantatro ny asanao ny fikelezanao aina sy ny faharetanao sy ny tsy fahazakanao ny mpanao ratsy zany hoe tena fiangonana miasa be mikelaina be manao antiretraretrarehetra ity nefa dia nambarina eo ambany eo manao hoe mananteny aminao ao sisy satria niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao zany hoe le activité be zay ataonao io raha tsy mitandrina ianao dia mety hanalanao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra koa io hanalanao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra io tena mila mitandrina mihitsiny zany fa tsy hoe miazakazaka be fotsiny nefa tsy ampy rano tsy ampy vavaka tsy ampy tenin'Andriamanitra fa miazakazaka be eny fa na dia nasan'Andriamanitra aza raha miazakazaka be amin'ny asan'Andriamanitra no manao antiretraretrarehetra ty gauche droite tsy mitondranao mihitsy io ho amin'inona fa tena hoe le fitiavana an'Andriamanitra aloha zay vao ny fitiavana ny asan'Andriamanitra zay no mandeha aloha fitiavana an'Andriamanitra aloha zay vao ny asan'Andriamanitra dikan'izay rehefa mifoha anao tsy tonga dia miazakazaka anao zavatra fa miazakazaka aloha makao amin'le Andriamanitra aloha zay zany no tianambarantsika ny fahadimy dia ny resaka environnement zany hoe ny tontolo manodidina anao koa mety atonga anao déshydraté ho azy fotsiny zany hoe raha ohatra zao anao ka mipetraka zao mipetraka fito taona zay tany Marivoay dia tena mahamay be le toerana 30 degré mamboniny zay foana zany le isanandro isanandro dia lasa tena hoe mangetaheta foana ianao zany dia tsy maintsy lasa misotro rano matetika fa raha tsy zany dia tena hitanao mihitsy hoe ny vatanao io raha tonga dia mitarehanao io hitanao hoe miofakofaka daholo zay zany le ateraka le izy dia tena ohatry zany koa tsika indrindray ny environnement iainantsika mihitsy ianao mety hoe asa ny fiangonana misy ianao na le fikambanana misy anao tsy tena misy activité be dia be sy zavatra ara-panahy ohatran'izany fa ohatran'ny hoe resaka zavatra tsotsotra fotsiny daholo le izy dia lasa maina ianao fa tsy voatery izany koa fa indraindray koa ny ao tokantrano mihitsy ianao hoe mandra-parivan'ny andro resaka radio politika io foana no ianonao dia inona no ara-panahy hiditra amin'izany le tontolo iainanao mihitsy mila avadika tontolo ara-panahy tontolo mangatsiatsika ho an'ny fanahinao fa tsy resaka politika lava io no ho isy resahana sy anona amin'ny radio izy mandra-parivan'ny andro maina ara-panahy ianao tsy maintsy maina ara-panahy anao raha izany fa mila miaino ny tokony atao zany dia zao reny radio évangélika reny raha ohatra ianao ka efa hoe ny tena tsara zany ohatra hoe misy ny fiangonana misy anao manana radio dia izay enona fa raha tsy manana radio ny fiangonana misy anao dia misy le radio zay tsy manana fiangonana reny koa enona reny ny tena tsara
ohatra zao ny radio vaovao mahasoa tsy hoe sanatria manao hoe propagande na hoe manao publicité le radio tsy manana an'izay mihitsy fa dia hoe manazava amintsika fotsiny a hoe ny radio vaovao mahasoa zao izy tsy manana atoko-pivavahana misy azy dika zay tsy hitarika anao hivavaka ho any aminy fa ny akabetsahany radio mitarika anao hivavaka ho any aminy fotsiny tena buany zay ny mahamaiky azy ka tsy mety fa alola amin'ny fifa radio zay tsy mitarika anao hivavaka ho any amin'ireny fa mitarika anao ampiorina ny finoany ao aminao zay ny tena tsara 106.8 FM ny radio vaovao mahasoa raha ohatra ka mahaliana anao zay dia feno tontolo ara-panahy ny tontolonao fa tsy hoe eo ianao dia tontolonao tontolo tena hoe tontolon'izao na dia namanao aza tena mila jerevana tsara hoe mba oka mba leo namana kristianina saotran'izany a fa io namanao jentrisa be sy tsy mivavaka reo koa mety hitarika anao amin'ilay fahamainana ara-panahy ny fiarahana amin'ireo zany rehetrarehetra zany ndravana dia anisan'ny antony a isan-karazany daholo dia hoy Jesosy tompo noho ny fanan'Andriamanitra tamin'ny fiangonana Efesosy io namaranako azy a 2:2-5 io izy manao hoe koa dia tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany a fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka amindra ny fanaovan-jiro hiala amin'ny fotoanany raha tsy mibebaka ianao tsarovy ny fiainanao taloha taminao ilay mbola tena hoe nafana fo nanolo tena tamin'ny fitiavana voalohany a dia tadio zao inona avy ny nataonao tamin'izany fotoana izany ny famakinao ny tenin'Andriamanitra fifoazanao maraina mivavaka sy ny ohatran'izany a dia ataovy zany miverena amin'izany ianao a mangatany fanan'Andriamanitra hiverenanao amin'izany a dia zao mibeba ozy izy mibeba zany hoe miova zay ny dikany mibebaka miova dia manaova ny asa voalohany zany hoe tena alamino le programanao raha vao ny olona ravana tsy manana emploi du temps fixe dia tsy manana fiainam-panahy stable zany zay dia teneniko zay raha vao ny fiainanao mihitsy ny emploi du temps anao io no mikorotana ambony ambany tsy hita hoe makary makatsia dia efa tsy manana fiainam-panahy stable zany mihitsy anao fa tsy maintsy alaminao tsara no hoe amin'izao mivavaka amin'izao manao an'izao amin'izao ny ohatrao dia alaminao tsara ny programanao ka tena mila jerevana daholo zany rehetrarehetra zany dia mirary soantsika rehetra andeha hivavaka isika Jehovah Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay tamin'ity an'io ty fa tena mitarika anay ianao mba hanana fifandraisana tsara aminao isan'andro zay ary izany etaeta ao anatina izany dia avy amin'ny fanahinao ka tena izay tsiraray avy izay nandre an'izao afatra izao dia tena vonina hitsangana ary omeo ny hery avy amin'ny fanahinao masina avereno amin'ny fitiavana anao zay Andriamanitra feno ny fitiavana anao ny fonay mihoatra noho ny fitiavana ny zavatra rehetra ary avereno amin'izany fitiavana anao zany teo ny olona rehetra zay mahatsiaro amin'izao fotoana izao indrindra amin'izao fotoana ny confinement amin'izao fotoana ny coronavirus zay mahatonga anay ho lavitra ny fiangonana izao dia mba tsy hatsiaro lavitra anao kosa ny tsiraray avy fa tena ho ampahirezinao isan'andro isan'andro ho tafaverina amin'izany fitiavana voalohany zany ary mamindrafo aminay amin'ny tsy fahatanterahanay rehetra dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana isangatahana izany mivavaka izany amen